William Dreyer, Will ho an'ireo olona akaiky azy. Mankafy tanteraka ny Madagasikara izy, teny malagasy tsy misy diso noho ny fampiresahanay. Platsaka an-tsitrapo hifampizaratra ekefa amin'ny malagasy no nahatongavany teto, kanefa manatanteraka ny nofinofiny ihany koa izao fidirany Piskor izao. 20 taona izy amin'izao fotoana, araky ny fitantarany, dia efa ela izy no naniry hiditra platsaka an-tsitrapo. Za tamin'izaho mbola ataoko hoe 5 taona dia efa somary nafantapantatra ihany momba ny Piskor satria any zany misy hita ao anaty film sy ny gazety sy ny boky isan-karazany zany ny mombamomba ny Piskor. Dia tamin'izany aho nahita hoe Piskor zany rehefa volontaire Piskor dia olona mandeha any an-dafy. Ny any an-dafy ny États-Unis moa zany no tiany Will ho resahana, mbola mampiseho ny fitiavany hijery tany hafa ny fandehanany nanohy ny fianarany tany Canada tao Montréal kelikely avy eo. Naharitra 7 taona ny fianarany tao Montréal ary tany an-toerana izy no nisoratra anarana ho Piskor. Tamin'izany fotoana izany dia tsy mifidy ny firenena andehanana ireo platsaka an-tsitrapo fa tendrena, sady faly no gaga i Will na eny fa i Madagasikara no nanendrena azy. Dia amin'ny alalan'ny mail no nahitako hoe voaray eto Madagasikara. Dia tena faly aho, tena finaritra tamin'izany. Zavatra nataoko voalohany zany vao hitako ilay mail dia niantso an'ny fianakaviako dia niteny hoe Madagasikara ny toerana satria zareo efa nafantatro hoe voaray tao amin'ny Piskor fa niandry ny toeram-piasana fotsiny sisa, ny firenena iasana sisa. Dia niantso aho dia hoe Madagasikara ny firenena. Dia zareo koa faly be sady gaga hoe aika misy Piskor i Madagasikara. Dia faly ery zay tamin'izany ka. Dia avy eo vita le vao avy niantso any dadanay dia tonga dia namonjy internet dia nijery momba Madagasikara. Rehefa tonga teto Madagasikara ry Will niaraka tamin'ireo platsaka an-tsitrapo hafa dia nianatra tany Matasoa nandritra ny 3 volana. Nianatra ny fombafomba malagasy fa indrindra ny teny malagasy. Rehefa navarinany maro ny fahaizan'izy ireo miresaka dia tsapa kosa fa mbola tsy ampy zany. Tsy maintsy ny tsy fahaizana teny malagasy tena zava-tsarotra voalohany. Fa rehefa avy nianatra 3 volana ianao dia mety tsy teteny hoe mahafeny fiteny tsara fa mety mahay manontany zavatra tsotra, miresaka tsotra kely ohatrohatr'izany. Fa ianao zany tsy afaka tena hoe mandalina ao anaty zavatra anankiray rehefa miresaka. Dia rehefa tonga eo amin'ilay toeram-piasana amin'izay ka tena raikitra ny resaka tena momba ny asa na ohatr'izay na momba ny fiainana dia ohatrany tsy mifangazo tsara ilay resaka dia ohatrany somary manahirana kely. Nanana ny ampy-rehetra i Will tany États-Unis, tonga teto anefa dia niaina tany ambanivohitra, fiainana hafa tanteraka mihitsy raha ara-pitaovana no jerena. Za efa vonona miaina ny fiainana malagasy, fiainana any ambanivohitra dia tsy dia tena nisy hoe zavatra tsy ampy taminahy tamin'izany raha resaka hoe fananana. Fa raha ataoko hoe fialam-boly fotsiny a, nianahy ny fialam-boliko manao baskety sy mikotrana dia somary sarotra taminahy tamin'ny voalohany le niala tsy nanao ilay fialam-boly nandritra fotoana elaela. Fa rehefa zatra nipetraka tao amin'ilay toerana nipetrahako zany a dia nahita terrain baskety sy nahita hevitra hanaovana ny fialam-boliko ihany a dia nety ihany. Ankoatr'izay dia tsapany nanahirana azy ihany koa ny fisarahana tamin'ny namany sy ireo havany. Manana zoky vavy iray ary kambana aminy i Will izay samy any États-Unis. Nanana olon-tiana ihany koa izy niala tany saingy efa nisaraka izy ireo ny alohan'ny fandehanan'ny Will taty. Efa tsy niaraka intsony izay tamin'izaho nakaty. Satria efa fantatra hoe mifanalavitra ilay toerana dia tsy maintsy. Dia noho ny taty indray ve nanahoana ny fiainana fitiavana taty? Amin'izao fotoana manana olona tiana tsisy tamin'ny voalohany fa teto aho dia miaina fiainana e. Azonao resahana kely ve ny asanao tany amin'ny faritra ny asanao voalohany? Inona tena asa? Tany ao amin'ny Piskor mantsy misy sehatra asa anankitelo. Misy le fahasalamana dia le fampianarana teny anglais.
dia misy koa ny resaka fambolena. Dia za atao hatramin'izao aho mbola ao anatin'le sehatra asan'ny fambolena. Ny fomba fanaovana an'izay zany a, amin'ny 3 volana voalohany manao fanadihadiana sy fijerena akaiky ny zava-misy eny an-tanàna zany. Ny fomba fampianarana anay sy fomba fampiofananay ny tantsaha zany a, tsy tena hoe izahay no mitondra azy fa miara-miasa am'zareo. Tsy ara-bola le izy, tsisy fanampiana ara-bola ny fanampiana ataonay fa fanampiana ara-traikefa sy ara-kevitra zany. Fa zay zany miezaka miara-miasa amin'ny tantsaha sy miara-miaina am'zareo. Niova ve ny Will raha ny fijery ny fianakaviana? Nisy fotoana ahoana moa zany? Eny ohatra nisy fotoana lasa natavy kely ihany dia avy eo nikotrana dia lasa mahia dia tsy haiko intsony ahoana fa ny tena ny fiovana tena hitan'zareo le satria aty zany be masoandro noho ny any a dia lasa somary ahoana moa zany tsy hoe maintimainty fa tany fotsy be fa zao efa tsy dia intsony. Raha ianao manokana indray tena hoe aminao manokana na toetra na vatana na zavatra ny inona ny hitanao hoe niova taminao? Le eto Madagasikara zany misy fomba sy kolontsaina tsy de tena mitovy amin'ny any États-Unis. Ataoko fotsiny ohatra ny hoe ny any ambanivohitra indrindrandrindra misy zavatra tsy mitovy. Somary milamindamina kokoa zany ny olona any ambanivohitra, tsy de tena hoe raha ataontsika hoe fiteny tanora dia tsy mahita fa raha amin'ny anahy taloha dia tsy de tena hoe makalaga loatra, tsy de makalaga. Roa taona ny feim-potoana ho an'ny mpilatsaka ny sitrapo iray, azony tohizana herintaona nefa izany, ary izay indrindra no nataon'i William. Manamafy izany fa tena tiany ny nijanona teto. Amin'izao fotoana tsy toy ny tamin'ny androny fa afaka manolotra firenena 3 tiany aleha ireo mpilatsaka ny sitrapo an'i Piskor. Raha i William manokana dia tena mampirisika ny fandehanana aty Madagasikara. Amin'ny Amerikaina zany tena marina sy amin'ny karazana vahiny maromaro dia ny zavaboary eto Madagasikara ny tena mampalaza anazy any andafy any. Fa mbola betsaka ny zavatra azo hitsidinana aty, na resaka hoe muzika, kolotsaina, resaka hoe manino zany boky, kolotsaina malagasy amin'ny ankapobeny. Inona izao mozika malagasy tena tianao? Ny karazana muzika ve? Na hoe iza mpihira tianao na? Raha mpihira zao ny mpihira tiako za ty any zalahy le ohatran'ny hoe Samuel, iza moa izy ty? Reky tiako ry zalahy dia raha le mpihira avy any amin'ny sisiny avy any amin'ny faritra dia Daddy Love, Dalvis sy BKMJ koa tiako. Za zany tsy tena hoe karazana muzika anankiray tiako fa rehefa mety amiko le hira dia ankafiziko foana.